Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary manonona ny fiadanana ny fahasoavana ho antsika tsiraray avy. Dia misaotra an'Andriamanitra isika raha nomeny izao tombontsoa manokana izao hoe afaka hiaraka hivavaka, zava-dehibe zany. Ny fampianarana tsotra izay hozaraina amintsika dia amin'ny filazantsara ny Marka toko 4 manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 1:70. Filazantsara ny Marka toko 4 manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 1:70. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany. Ny nampitsaharan'i Jesoa ny tafio-drivotra. Ary andro zay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoe ny ampita. Ary rehefa nampodian'ny mpianany ny vahoaka, dia nentiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesoa. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjeranjeran'ny alon-drano ny sambokely ka mila ho feno rano. Ary Jesoa natory tao ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana. Ary nanohana azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao ve izao hafatesana izao? Ary nifoy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ve ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Nandalo zavatsarotra ny mpianatra teto. Ry havana, mety ho toy izany koa angamba ny sasany amintsika reto. Mandalo zavatsarotra. Mety misy zavatra mampatahotra andalovana. Nefa hoy ianao hoe, tsy atahotra satria mino an Jesoa, tsy atahotra aho e. Resy ny finoko an Jesoa zany tahotra izany. Hoy ny Tompo tamin'ireto mpianatra, andeha isika ho ery ampita. Rehefa niteny Jesoa hoe andeha ho ery ampita, dikan'izany dia zao, tsy maintsy tafita. Rehefa ny Tompo no miteny hoe hoeny ampita, dia tsy maintsy ho tafita izy zany e. Ka raha ny marina, tokony ho tony tsara izy. Ninona zavatra mitranga tokony ho tony, satria Jesoa no efa miteny hoe hoeny ampita isika. Baiko an Jesoa izany. Nefa tsy zany ny zavatra nisy fa nikoropaka ary natahotra ry zareo. Ao nefa ny fitiavan'i KRISTY ary fantatry zareo tsara izany. Koa ao amin'ny 5:70 re nivakiana teo dia hoy Jesoa tamin'izy ireo, nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ve ianareo e? Araka ny lazaiko teo, tokony tsy ho taitra na dia nisy rivotra azy izy ireo, na misy olana aza, dia tokony ho kalma izy. Satria Jesoa no efa niteny hoe hoeny ampita isika. Fa nahoana izy nikoropaka? Ary hoy ny Tompo hoe, sarotahotra kay ianareo? Tsy mbola manam-pinoana kay ianareo? Ry havako, talohan'io olana io
io rivodoza io zany dia zao ny zavatra marina efa fantatr'Andriamanitra nge fa isy le rivodoza satria ny devoly nge tsy matory ary io rivodoza io avy amin'ny satana izy io hamono ny zanak'Andriamanitra sy ritom-pianatra ireto fa Andriamanitra efa manana ny planiny hanafana an'ireo mpianatra ireo amin'izany rivodoza izany. Ry havako, ny zavatsarotra andalovanao de efa fantatr'Andriamanitra mialoha izany. Mitandrema fa ny devoly de manana ny fiadiny amelezana antsika ary ny fiadiny devoly amelezana antsika de tahotra. Zany ny zavatra misy. Raha vao misy tranga de iny izy fa mampitahotra anao ary mangalatra ny fifalianao izy amin'ny fanarahanao an'ny tompo satria feno mitahotra ianao. Raha miteny ny soratra masina hoe mifalia mandrakarivo amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia, zany tokoa ve isika tena mifaly ve? Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo sa feno tahotra? Matahotra aho sao azonaretina coronavirus de lasa le fifaliana zany. Matahotra aho sao ho saro-piterahana ozy le vehivavy bevoka. Matahotra aho sao tsy misy hohanina efa lasa niakatra be zao ny vary. Matahotra aho sao betsaka ny zavatra zay resahan'ny devoly eto amin'ny sorokontsika eto bitsibitsihany. Matahotra satria matahotra sao, matahotra sao. Mpangalatra fifaliana ny tahotra satria maro loatra reo karazan-javatra atahorantsika. Jesoa nefa ne eo ihany sainginy tam'ty natory izy. Indraindray tokoa ianao dia vakivava hoe matory ve zao Jesosy zao tsy mandray ny fitarainako sy ny antsoantsiko, toa matory izy. Nefa na matory azy izy azo foaziny azo foaziny izy, rehefa foazinao izy de taitra. Nahoana hoy ny mpianatra. Nahoana hoy Jesoa no saritahotra ianao, aiza ny finoanao? Ry havako mpiara-mivavako, arakaraky ny fahatahoranao no hamparary anao. Raha fainao no mararika vao maika matahotra de miakatra lay aretinao. Fa Andriamanitra efa nanome anao fahasoavana ka mananafy anao hery ny fanahy masina ary manositra anao amin'izany fanahy masina izany izy hanatrehanao zavatsarotra rehetra ety amin'izao tontolo izao. Izy nge efa niteny aty amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Hanatrika zavatra sarotra maro ianao, izy tafiodrivotra isan-karazany, kanefa hoy Jesoa izaho efa naharesy ary efa nampafantariny ianao zany. Mandresy ianao amin'ny finoana, ary io finoana io fahasoavana omen'Andriamanitra anao zany. Ary zany natonga an Jesosy hoe aiza ny finoanao, aiza ozy ny finoanao. Voatsely zay vehivavy pino anankiray, matoky ny tompo io vehivavy io bevoka be izy, any Ampitomboy KRISTY voaombo, de natao écho. Ary rehefa natao écho, mitsivalana le zaza atao akibo, izy amin'io fa efa ho 7 volana efa ho teraka rehefa kelikely. Matoky aho izy matoky ny tompo aho. De ozy ny dokotera, tsy maintsy didina anao madama, fa tsy normal ny aterahanao. Dia natahotra ny fianakaviana
de nanome vola nanangonam-bola nanangona vola anatanterana ny opération any Antsohy satria any ambany vohitra any amin'ny Toby izy no mipetraka any amin'ny 100 kilometatra dia tsy maintsy makany Antsohy izy zany manao eko de tsy maintsy atao opération izy zany araky ny tenin'ny dokotera tonga ny andro avelomana nietsi-jazy izy matoky anao a Jesoa hoy izy matoky anao a Jesoa ino ozy nareo rehefa nietsi-jazy izy niodina moramora le zaza de teraka normaly izy gaga daholo ny olona mipetraka somatsara le volany meny fianakaviana Aza Matahotra Aza Matahotra Aza Matahotra ny zavatsarotra satria eo Jesoa fohazo izy zany hoe vavaka minoa ny surnaturel hain'Andriamanitra tao zany Avelao Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanao avelao izy hijoro amin'ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao zay fantany fa tsara ho anao no homeny anao ko Aza Matahotra la hira mafinaritra nataon'ireo anjely raha voateraka ny mpamonjy tadiditsika tsara angamba rehefa nanambarany vaovao mahafaly reto anjely de nilaza hoe Aza Matahotra de hoy ny hiratsika hoe ario ny tahotrao ry olonosafo fa zay lazainy tomponao tsy misy tsy ho to ny fisentoanao dia resy ny avokoa ny feon'ny fitarainanao valiny tokoa averiko indray Avelao Andriamanitra ho Andriamanitra tokoa eo amin'ny fiainanao Aza Matahotra ny tsy finoana marina n'Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainana no mahatonga tahotra ampiasao ny finoantsika de hitombo izy io finoana io mantsy hery matanjaka izy io ampiasao izy ndra ho very ny finoanao ny olona tsy mampiasa finoana de manjary tsy misy finoana very ny finoana nefa hery izy io Andriamanitra nanome ny zanany rehetra de ireo zanany zay nandray an Jesoa tompo sy mpamonjy ka nanaiky an Jesoa ho mpamonjy sy tompo de nametraka finoana ao anaty ny tsirairay Andriamanitra ary ny tsirairay samy nahazo ny finoana io nataony ao anatinao io finoana n'Andriamanitra ka hoy izy rehefa mivavaka ianao de minoa de ho tonga aminao zany Andriamanitra no miteny Jesoa KRISTY mivavaka amin'ny finoana ho azonao io fa eo anelanelan'ny vavaka sy ny valim-bavaka de misy fotoana fiandrasana kely nanao mivavaka ianao zao de mbola tsy azonao enao ny valim-bavaka fa miandry kely ianao zay vao tonga le valim-bavaka iny le fotoana iny fotoana fiandrasana iny mila faharetana de eo kosa tana no mamafy lainga hanozongozona anao io amin'ny elanelany iny ianao mivavaka sy amin'ny fotoana andraisanao valim-bavaka manozongozona anao amin'ny laingana satana miresaka ny izy aza mihaino azy fa mahareta mivavaka avoahy amin'ny anaran'i Jesosy roahy izy mitenena hoe tsy ahy Andriamanitra zanany aho fantatro fa misy zavatsoa ho tonga amiko anio matoky anao Andriamanitra tsy atahotra aho fa eo an-tanan'i Jesoa arovany amin'ny fitiavany raha sendra misy ny tahotra de voly zay mitenena hoe tsy atahotra aho satria eo Andriamanitra aoka ianao hino teny fampanantenana ny taon'Andriamanitra mangalatra sady mpangalatra ny devoly aza vela mandroba ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra anao ny devoly
raha nyteny tamin'ny mpianatra izy hoe andao hoe ry apita izay le teny fikasana tsy maintsy tody any apita de hoy ny devoly eo rendrika atao ampivoan'ny ranonareo iny tafiodrivotra fa tonga zany no ataony devoly mangalatra lay teny fikasana ka varina ny mpianatra de very de natahotra nefa Andriamanitra fa Jesosy efa nyteny hoe ho tonga ery apita fa nisorony devoly le teny fikasana hoe hoeny apita ary zany koa nataony amintsika rehefa mivavaka isika mpangalatra teny fikasana izy tsy afaka amin'ny vavaka io fa ianao no tsy maintsy mivavaka tiako lazaina tsy afaka mivavaka io devoly io Andriamanitra nge tsy milaza hoe mivavah ianao mba ho afaka ny devoly ahoana ozy izy eo amin'ny Jakoba tohery ny devoly de andositra anareo izy anjaranao no manohatra azy ka tsy afaka amin'ny vavaka io hoe hivavaka mba hiala teo le devoly fa ianao no mivavaka hahazo hery hanoheranao azy aoka olona hivavaka ianao mba ho fenona hery hanoheranao ny devoly de andositra anao izy rehefa toherinao ato amin'ny Marka 1:12 andininy 2:20 Marka 1:12 andininy 2:20 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesoa ary Jesoa namaly ka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny ilaza amin'ny tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy anahana ao am-pony fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azo ny zany koa lazaiko aminareo na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo de minoa fa efa nandray ianareo de ho azonareo izany zany ny tenin'Andriamanitra de ho nindino 5:20 izy milaza manao hoe fa raha mitsangana mivavaka ianao ka misy olana anareo alahelo de mamela ny elony mba havelany rainareo zay ny an-danitra kosa ny elokareo resaka momba ny famelan-keloka eto zany de zao mandra-pahazonao ny valim-bavaka mazava ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha vao mivavaka angenao de fa ho azonao zany ninina tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo de minoa fa efa nandray ianareo de ho azonareo izany ry havana zao ny maniry tsy mivavaka misy ny olona maniry za zany mba maniry hoe mba ho fenon'ny fanahy tsy vavaka zany fa maniry ny maniry de maniry ny manantena koa de tsy mivavaka za aloha de manantena fa mba omen'Andriamanitra valim-bavaka manantena fa iova le zanako manantena le manantena koa tsy mbola vavaka fa vavaka de vavaka mila mivavaka ianao azakamo mivavaka mivavah mandrakariva vavaka mifinoanan'Andriamanitra mahereza fa izay mangataka no omena zay mandondona no voana zay nlazain'ny soratra masina raha mangataka ianao de omena mafinahitra le sary vaovao ao amin'ny boky ho azo amin'ny farany taona moa zany le voatsarana fafy olona mandondona ambaravarana hoe rehefa mandondona ianao de ho vohan'Andriamanitra ary ravoravo izy hamohanao ka hanomenao zay iriny foinao maheresa ivavaka isika misotranao zahay tompo fa tsara ianao ary mahagaga sy mahatalanjona ny fitiavanao tompo ampio zahay mba hazoto mivavaka hahery mivavaka tsy ho kamo mivavaka
hanana firaisana manlandava aminao. Ninonino nataonay amin'ny zavatra rehetra dia vavaka. Misaotra tompo amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen.